Salamo fa fito amby roapolo ka ny andininy voalohany. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Jehovah no fahazavako sy famonjena. Iza no atahorako. Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko. Iza no angovitako. Izany teny tononkira nosoratan'i Davida mpanjaka zany no entinay miditra sy miantrano ao aminao amin'ity takarivo ity. Anoloranay ny arahaba avy aty am-po. Ary tsy andaniny zany koa anoloranay ny fialan-tsiny no ny fahatarana izay nisy teo amin'ity fandarantsika androany ity. Maro be mantsy ny zavatra nosetraina androany ka amin'izao fotoana izao vao afaka mandroso ao tokantranonao, manolotra ny fialan-tsiny amintsika rehetra. Faly izay miaraka aminao androany ary tena ravo tokoa hiaraka iderin'Andriamanitra indray isika. Araka ny efa fantatrao dia sabata maromaro zay dia namerina tsia ho antsika rehetra ny fandarana Antsakery Fiderana satria 5 taona izay no nisin'ity fandarana ity. Araka ny efa fantatsika tany am-piandohana dia nandeha tamin'ny zavatra tsotsotra sy kelikely ary noho ny fitahin'Andriamanitra dia tonga amin'izao fandarana mivantana zay arahanao zao. Soratsin'i Andriamanitra noho izany. Ary amin'ity androany ity dia manana gropy anankiroa isika dia ny gropy sambatra sy ny gropy saintia ary korala anankiray dia ny korala miradi hiaraka amintsika amin'ity androany ity. Feno fifaliana ny fo hiaraka amin'izy ireo ary mino aho fa eninao koa any tokantrano any dia ho feno fifaliana iderin'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo. Koa tsy hitazananao era fa efa lasa ny fotoana. Andeha ary atsotsika avy hatrany hiditra ny gropy sambatra zay santatra ity fiderana zay rantsika mianakavy ity. Manasa ny gropy sambatra hiditra tiako ihany ny mampatsiahy anareo fa ny gropy sambatra dia efa novahiny maromaro mihitsy ny fotoana niarahana taminy tato anatin'ity fandarana ity. Isaorana azy ireo zany ary ankasitrahana mihitsy ny fanohanana ity fikamanana ity fiarahantsika miterin'Andriamanitra ity. Koa androany dia nasainy manokana izy ireo mba hiara miterin'Andriamanitra amintsika. Miaraba ny gropy sambatra, Andriamanitra hitahanareo ndao ary mitsika ny gropy sambatra ny fotoana hiarahantsika mitera azy amin'ny hira efatra avy hatrany. Ndao ary.
mitady mafianao Jesô ny atoam-poko andro amanalina mangetahitanao toko mitady mafianao Jesô ny atoam-poko fa te anompoana indro fafantatrao re ny toetrako tsy miafina aminao re ny lasako tsy manaky alofana fa manjenjena tany ity mitady fotsy ity fanaiko tsy efa kely sisave teo avery an-danitry ianao Jesô andrare olonao tsy efa kely sisave teo avery an-danitry iriko Jesô andray aiko indro fafantatrao re ny toetrako tsy miafina aminao re ny lasako tsy manaky alofana fa manjenjena tany ity mitady fotsy ity fanaiko indro fafantatrao re ny toetrako tsy miafina aminao re ny lasako tsy manaky alofana fa manjenjena tany ity mitady fotsy ity fanaiko ity fanaiko Izakao nyanamafy ny finoko anao riray ka namorona ho mafy fa izao de zanakao vonona ao ny joro isaina mafisay fazoko koana misy orohoro ny paradisy efa tazako
Miudina de sanatri Vitadina vita voadignati Kazayana weti Te ataoko tena fady Je n'ai nous tantsoko Tsy avelako izy io foana Koza mety farahandroko Manamafiny finona Finoko anao ray Finoko anao ray Hiezakao ny anamafy Ny finoko anao riray Ny finoko anao riray Kanaho morana ho mafy Fa izaho de zanakao Fa izaho de zanakao Hiezakao ny anamafy Ny finoko anao riray Ny finoko anao riray Kanaho morana ho mafy Fa izaho de zanakao Fa izaho de zanakao Isay telelova no maniniray eo lay tany vaovao hoasianao izay fonokandresy izao fiainan'izao aza varina fa nito mandalo miserana ihany nafaliana ny sainy sy tomany koa fangana fizy efa miandry anao ny mpamonjy miandry anao i Kristy handray manonto ny fibebahana Saotsy fotoana ny andrasondraso fa tsy tompo ny ho avy anao na ny ray minitra za tsy fantatrao koa anio tapao ny hevitrao aza varina fa nito mandalo miserana ihany nafaliana ny sainy sy tomany
efa miandry miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy andray manoto ny fibebahana maro ireo manantena fa hisy ny maraina mafindresy tapitrany aina azavarina fa nito mandalo miserana ihany nafaliana ny sainto sy tomany koa fangana fizy efa miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy andray manonto ny fibebahana ny fibebahana misaotra ny groupe sambatra isika ny amin'ny fiderana zay nasanatra izy ireo niaraka tamintsika tany atokantrano tany ankasitrahana mihitsy izy ireo nareo tany am-piandohana dia nanampy betsaka n'ity fandaharan'ity izy ireo rehefa nantsoina dia tonga tamin'ny mpitiavana ary namaly tamin'ny mpanilorantena tena zava-dehibe loatra nentin'ny groupe sambatra niaraka tamin'ity fandaharana ity ary mihinao fa hainao tany atokantrano tany koa dia nahatsapa izany mahazava-dehibe nandalovan'ity izany satria dia nampiray fo tamin'izy ireo ny fideran'Andriamanitra izay iankovantsika amin'ny sabata-masina zao andeha asaitsika indray ny groupe ny chorale mihitsy chorale miradi ary asaitsika izy ireo hiditra avy hatrany rehefa vonona ny chorale miradi indray dia tahaka ny groupe sambatra ihany koa tena nantsona amin'ny fotoana zay tsy tokony andehanany akory ary tamin'ity fandarana satria nisy zavatra sampona zay nitranga tamin'ny fotoana anankiray teo amin'ny fotoana farany vao tsy afaka ireo olona nasaina tokony anatanteraka ary dia niezaka izay nitady ny chorale miradi sy ireo mpitarika dia namaly tamin'ny mpitiavana sy fanolorantena izy tena imbe dehibe mihitsy ry zareo niakatra tao anatin'ny fandaran'ity ary ianao ngamba mahatsapa mihitsy an'izany fa tena nankafizitsika mihitsy ny fandalovan'ny tarika miradi ny chorale miradi tato anatin'ity fandaran'ity ry zareo reo koa dia ankalaza ny fahafolo taonany ary ianao zay eto Antananarivo dia manasa anao mihitsy hiaraka amin'izy ireo hiterin'Andriamanitra amin'izany fankalazana izany amin'ny 27 volana septambra izao azadiny hiaraka amin'ny chorale miradi tsika hiterin'Andriamanitra koa amin'ny fankalazana ny fahafolo taonany ijoroan'izy ireo fa androany aloha miaraka amintsika izy ireo atao anatin'ny fandaharana koa mitsika azy avy hatrany ny sehatra ary metsika azy avy hatrany fitarenantsika amin'ny fideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'ny izy ireo dahary Sanosa hayo miradi ifampitantana wanyandalitra fandimisy toerana mahafinaritra vonona handrayanao rametiana Serena, tomai zina uku,
Manjamanica, Velu, Kirafinareja, Fana, Tenisia di Mafi, Su, Jambaracha di Fafi, Nufini Nawiania, Maha, Uvali Nitalau, Fahana Sadi Chujaka, Sinavela na upushaka Kasita na tuna usachitita Kachini sakyu Nalani tujana Wajanya maru Nilula sakyu Tiakyu tantara Inafate nama Sana, sashi, numeno fana vinana, sisu, sinisina, luminana. Isa tu fifaliaku, Siza tu fasambaraku, Sachi yanonu mitukiaku, Namari chanyataraku, Nukira nifanaiku, Nifa yavantanya topuku, Hataru chechikawu, La vicia inituruku Kasita lantuna usachitita Kachini sakyu Lalani tujana Wajanya maru Enula sakyu Tiakyu tantara Inafate nama Sana, sachi, lumeno fana vinana, sisu, sinisina, luminana.
ateko sy ankamameako miratsy izano tompoko ilaozako sady afoko satria ilay mpamonjity no miantse avy zay mikasa hamirivily ho very fotoana zay mano eto itranatsony hamery foana satria efa mombayatrany lay tompony elitsilany mitana ny tokinombelo sy efanekeny atolotro azy anio ty foko matio osetry izany atsy izany itsy ao fatamy Nanamochavo hari milatu leide nipiana ni zavakantu Isilana pisi unifatarani tamire uluku adela kisani Ifiti luku isema pituni Isi tunasana itena puni Apairinifu Apechaka toko Amenu penu Nanasifanakyu Nasimana luza Sifapalavana Vitalina vuka Jini fautana Fenana fenu Fana inasisana Fenwa kivina Nananzari Vitavana fona litupu Vitavuni fusivana Fona tiuni situ situ luku Furunazaka hake utea mesitiu pasi Miriaria mifani avanza siwilatia Yamamba mitikitala yeduna Faurina vukua Mefiana nao Nadesila hazaiza tutunesau Nafitani nazaretotani Jesosi kula fitavana yani Nazo makivi Erezo zatsizi Fakanyanga Injanutena isi Mankasitraka ny chorale mirati mankasitraka anareo tompoko ny amin'ny fandavatena sy ny fanloratena niakatra tito amin'ny fandarana amin'izao andro aly zao mindalany ianareo tena faly izahay manana chorale groupe azo anteherana atao anatin'ity fandarana ity ary faly mihitsy zahay ny manana azy reny miaraka amintsika miteran'Andriamanitra araka ny lasaiko anareo teo dia antsony izy reny dia mamaly ampitiavana samy mpanloratena hotelizin'Andriamanitra amin'izany ny izy ireo alohan'ny akaran'ny groupe Saint-Tia dia mba tiako mba ilaza kely
atao anatin'ny fandaharana fa misy aminareo ohatry dokotera Sabina Nifisoa zao dia miteny hoe makasitraka ny amin'ny fizarana ny antsankira, makasitraka amin'ny mpikarakara amin'ny fandarana, makasitraka amin'ny mpira, makasitraka amin'ny mpitendry ary deren'Andriamanitra. Makasitraka tompoko satria nefa alina zany andro efa amin'ny folo mahery amin'ny raika folo latsaka dia mbola eo ianareo mankasitraka anay, mankasitraka an'ireto choral sy groupe, mankasitraka ny mpikarakara rehetra, mankasitraka tompoko ny amin'ny faharitanareo. Ary mino izahay fa mahafaly anareo tokoa ny miderin'Andriamanitra miaraka amin'ireo vahiny izay nasaina. Ny amaranantsika nyity androany ity dia nasaina manokana koa ny groupe Saintia. Mangataka azy ireo mba hiakatra avy hatrany ny groupe Saintia. Izy ireo indray efa niakatra teo amin'ny fandarana koa zany ary efa nanao antsa teto amin'ity fandarana ity nitarika antsika mianakavy tamin'ny fiderana. Mangataka ny Saintia mba ho eto akaiketo, hiakatra eto akaiketo ary tiako mihitsy raha mba ho azonareo tsara zany zanak'Andriamanitra zany mandroso ianao Saintia. Groupe Saintia fa ny anarany dia Saintia Jimison. Aoko fantatsika izay Saintia Jimison zay ny anarany. Saintia dia efa niakatra teto amin'ity fandarana ity ary efa niderin'Andriamanitra niaraka tamintsika mianakavy. Marobe ianareo no nankasitraka izany fandalovany teto zany tamin'ireo teny nampaherezanareo anay sy nampaherezanareo azy ary ankehitriny dia nasaina manokana izy mba hiaraka amintsika amin'izao fankalazana. Tsy dia teny hoe fankalazana fa fampatsiahivana tsy any amin'ny 5 taona ny joroana izao. Koa dia ameko ny Saintia avy hatrany ny micro mba ahafahany mitarika antsika amin'ny fiderana ao anatin'ny hira anankiefatra. Tsukani rivotra dia mampatsiahy fa tsara ianao. Mina fanisiokany vorona dia fiankofana eo aminao. Miovy ny tontoloko izoko miraoana ianao no antonirako lay rivotra mavelonay ilay any erikio tsisy asa vitako ratsy ianao ry lay fifaliako
tia wanofuana. Ianao no antonirako, lay rivotra mavelonay, ilay any eziko, tsisy asavitako ratsy ianao, ilay fifaliako. Tia izay rehetra ka saiko atao, apetrako eo ampelantananao, okianao mba handray an-tananao, ka ho sambatrao iadana, farisy latrao volavitranao, devereo tsaiko izay tokony atao, mba tsy ady solalanay Jesosy, hanao ny fiainako. Ny zavatry izay tsy haiko indrindrako, dia ny mitondra irery ny fiainako, iriko irindrany hanioko, ka ho azo antoka ny hoaviko, ka ny fonofiany izany rehetra izany, raha toy ianao tsy anirako eo an-trano, mba tsy ady solalanay Jesosy, hanao ny fiainako. Iriko izorana tokoanye, ny lalao marina tokony ale, mba tsy ady solalanay Jesosy, hanao ny fiainako.
Sosane awambunyo tsiwemiadana rayana wetisairana itania vuku tapanizai manzu izai mararanao marariazikyu Sosane awambunyo tsiwemiadana rayana wetisairana itania vuku tapanizai manzu izai mararanao marariazikyu Sosane awambunyo tsiwemiadana rayana wetisairana itania vuku tapanizai manzu izai mararanao marariazikyu Tsy hoe vita akory ny anjaran'ny saintia mbola manana hiraray izy iarahana amintsika fa ararotoky kely ihany ny fotoana andalovan'ny saintia eto ararotoky kely andaniana zavatra kely satria mbola tena tanora vao eritrero mihitsy saintia Jimison nefa efa avolenta tahaka izany ny fahaizany ny vohatra vokariny ary ny fanoratenany hiderin'Andriamanitra ka ohatra ny tiantany kely saintia nanomboka firotaona moa zany ianao nanomboka ny hira raiso micro dia tamin'ny nanomboka tamin'ny Saminov teo mety hoe teo amin'ny 12 taona teo 12 taona zany efa fotoana elaela zany nefa nirana hatramin'izao ary ianao ve mamorona ny herinao sa misy olon-kafa koa mamorona azy ye ny sasany ary dia ianao ye rehirana teoteo reny zany saintiany namorona andreny ye dia misy ao mitarika anay ihany koa misy koa mitarika anao tena men'Andriamanitra fameza-pahasoavana tena tsara ary tena mahafinaritra ny fanirinay anatin'ny fikambanana saintia dia hotelizin'Andriamanitra amin'izany fiderana zany hatramin'ny farany ianao ary raha tompo hitsena azy eo amin'ny ramolanitra amin'ny hira ianao sy ireo namanao isika rehetra izay mihitsy l izy ka fifalianao anay mihitsy niaraka kely teo aminareo niresadresaka any amin'izay fa andeha mety ny ansaintia sy ireo namany indray zany ny amaranany anjarany amin'ity androany ty da ho azy androsinareo menadana
zaritratiko efa misy raha tsy mba mandao fanilako anova fiainako le fikasakoko merinombola mampijoro toy izao ny feonino miantso ay raha iny lavo ao kiniko amin'iny diako fantatro fizao raha matoky azy ao ekeny ao tompo akaiky ny foky anao mandraky izay ny fitiavanao tsy mba mandao ay niazavanao aneno iaro ay mba tsy daliko aminy diako satria noadinoinao avoko ny adisoko nomenao ny fanadiovana ny otako ny segondra rehetra izay ampelantanako dia hidra tolotro anao toko tompo akaiky ny foky anao mandraky izay ny fitiavanao tsy mba mandao ay niazavanao aneno iaro ay mba tsy daliko aminy diako tompo akaiky ny foky anao mandraky izay ny fitiavanao tsy mba mandao ay niazavanao aneno iaro ay mba tsy daliko soratsika ny groupe Saint-Tia misotra Aristide Madame misotra ampitendritsika niaraka tamintsika tamin'ity takariva ity ary nanandratra ny fideran'Andriamanitra niaraka taminareo tany atokantrano tany isaorantsika Andriamanitra satria tanteraka andray ny androany raha ny fijery maha-olombelona voafetra dia tena sarotra ny nanantanterahanyity fandarana mivantany ity androany fa Andriamanitra tsy mandao atsika Andriamanitra tsy manary atsika Andriamanitra eo akaikitsika ary Andriamanitra manome fahalalana sy fahendrenantsika izany rehetra izany nataony dia tanteraka soamantsarany eny fa na dia somary ny emotra adiny roa aza isaorana izy ary omena azy mandrakariva ny dera ny aja ny voninahitra efa aza raha teo izany mendrika aza raha teo izany ka dia atolotsika azy isan'andro isaorana ihany koa ienao zay nanaraka anay tany tokantrano tany hitanay eo fa mbola maro ianareo no manaraka mivantana na dia fa alina dia alina aza ny andro ary maro ianareo mbola mankasitraka ny fandarana sy ireo vahintsika izay nandalo teto mankasitraka tompoko ary mankately ny izahay fa tena manohana ianareo mahatoky ianareo ary miaraka aminay mandrakariva ianareo miray fo hiderin'Andriamanitra sy manome voninahitran'Andriamanitra amin'ity fandaran'ity saorana ihany koa ireo chorale reo nasaina dia ny chorale miraty zany ny groupe sambatra ary ny groupe Saint-Tia zay eto akaiky eto isaorana izy ireo ny amin'ny fanoloran-tenany fandavan-tena mihitsy efa alina be toy izao mbola mijanona ty somanandrarina ary mbola andeha hody mangataka aminareo any tokantrano any mba hitondra-babaka azy ireo ho tonga somatsara any amin'ny tokantranon'izy ireo misaotra azy ireo isika satria tena manana fanoloran-tena koa ireo tanora ireo chorale sy groupe ireo ary engany ka ho tazomin'Andriamanitra hatramin'ny farany ao amin'izany sepanimpon'izany izy ireo ho fiderana ny anarany ary indrindra koa fitoriana ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra ihany koa ny teknisiana zay tena miasa mafy androany
nanao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ary nampiseho ny fahalalany sy ny fahaizany mba hahafahana nantanteraka ity androany ity. Mankasitraka azy ireo satria tena zava-dehibe loatra ny fandrorantenan'izy ireo amin'izao fandarana izao. Dia tombo mandrakariva koa ny fahalalana, fahendrena sy ny fisainan'izy ireo mba hatoy ity fandarana ity ho tonga somatsara any atokantranotsika tsirairay avy any. Tsy mifarana ny tsy agny amin'ny 5 taona satria amin'ny herin'ny androany dia mbola izay ihany no hitoy tahaka an'ireo gropy skoral zay nasaina androany dia isy gropy skoral ihany koa ho avy amin'ny herin'ny androany mbola ao anatin'ny tsy fa 5 taona zany ary mbola hitoy ihany azy izany mandra-pahatonga ny fotoana izay hidirantsika indray amin'ireo fanasana ny koral hafa sy ny gropy hafa zay tokony akatran'ny fandarana tiko dia manasanao den'izao sady andao hiaraka aminay amin'ny herin'ny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra dia hiaraka eto indraisika ary hiterin'Andriamanitra anao tsy any amin'ny 5 taona lasa zay niarahantsika teto. Aloha ny sarahana dia mahazatra anay ny manome teny fikasana teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra soratra avy ao amin'ilay tsindro mandry avy amin'Andriamanitra ho anao sy ny ankonanao ny tokantranonao indrindraindrindra ao amin'ny salamo 430 izany teny izany salamo izay nosoratan'i Davida mpanjaka ka ny 7 sy 9 zany no hoentinay omenanao amakivaky indray ny fiainana mandritry ny enemana rehefa tapitra sy zapatamasina zao izany no ifikiro ary ahatonga antsika mianakavy hiray eto indray raha sitrapon'ny tompo amin'ny herin'ny androany. Mivaky toy izao zany salamo 430 7 sy 9 ny anaran'i Jesosy mamakiana azy. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy andrambo ka izaho fa tsara Jehova sambatra izay olona mialoka aminy. Raha izany teny zany hanananao tena fahasambarana ary tsy hanananao tahotra ny amin'izay mipotra rapitso tsy fantatra ao satria voafetra ianao fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy manan-tahotra ianao satria sambatra izay mialaka aminy. Ametraka amin'ny veloma aminareo zay sy ny groupe Saint-Tia ikopakopatanana anareo zay ary sitrapona an'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao indray miaraka amin'ireo vahiny nasaintsika amin'ny tsy ny 5 taona ny sain'ny fikamana. Veloma tompoko amin'ny herin'ny androany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra. Velominareo.